Pejin'ny fahasalamana kosa tsy aretina iray tsy azo idivirana ny aretin'ny vona ny insuffisance rénale. Sarotra tsabony izy ity na dia efa misy aza ny famindrana ny vona ny transplantation izay tsy vita raha tsy any ampitan-dranomasina any. Maro no misedra olana eo anivon'izay tsy fahasalamana izay, indrindra eo anivon'ny hôpitaly HR. Betsaka ny malagasy no voan'ny aretin'ny voa. Tsara ho fantatra ny fisehoan'izany aretin'ny voa izany ary tokony anatona tobim-pahasalamana avy hatrany ireo izay misy ireo fambara ireo. Voa zany ny fambarana aretina anisan'ny hatongavan'ny olona zany aty amin'ny mpitsabo fo dia ny mibinabina. Zany hoe le ohatran'ny hoe misy edema zany ny tarehany, na hoe mivotovoto. Dia manaraka azy eo zany ny fiakaran'ny tosidra. Eto amintsika eto Madagasikara zany dia isan'ny mitazona lohalarana zany dia ny diabeta sy ny tosidra avo na le antsoina hoe hypertension artérielle. Dia manarak'izay ny maladie parasitaire sika na ny aretina vokatrireo le parasita ohatra hoe bilharziose, ny cysticercose, anisany manome aretin'ny fo zany ireny zavatra ireny. Na izany ary nefa dia misy maladie koa zany izay heverin'ny olona hoe zavatra tsotsotra ihany nefa tena anisany manimba fo dia ny aretin'ny ativava sy ny tenda zany, ohatra hoe ny aretin'ny tsitsabona zany na carie dentaire ireny zany avela fotsiny eo ambava tsitsabona ny nify sy mba sy ny areti-tenda na ny anzinina verimberina tsy voatsabo zany dia mety manimba fo koa zany ireny. Matetika ny olona tonga aty amin'ny hôpitaly efa goavagoavana ihany ny fahavoazana. Fa na izany ary dia zana zany ny ezomana amin'ny fahavoazana mba tsy hitatra amin'ny alàna fanafody. Fa rehefa tsy voatazona zany le fahavoazana fa mandeha ihany voatriny aretina dia tonga amin'ilay antsoina hoe dialyse le olona. Rehefa moa zany mba ho tilo tsaratsara koa ny fiainan'le olona fa tsy dia hiankina amin'ny masinina foana amin'ny alalan'ny dialyse dia miditra amin'ilay antsoina hoe famindrana voa. Anisan'ireo voan'ny aretin'ny voa izany inarindra vehivavy 20 taona monja ary manana zanaka 2 volana. Ankehitriny dia tapitra ny traitement médical azo atao raha ny fanazavan'ireo mpitsabo satria efa eo amin'ny dingan'ny insuffisance rénale chronique au stade terminal ny aretina izay mahazo azy. Amin'ny maha-renim-pianakaviana voatanora azy dia tokony atao ny transplantation ary efa vonona raha teo ny olona hanome ny taova. Any amin'ny 70 tapitrisa ariary any no ilaina amin'ny famindrana voa izay tsy vita eto an-toerana ka dia manao antsoavo amin'ny ireo malala-tanana ny Ray aman-dreny inarindra mba hanampy azy ireo amin'izany. Azon'ireo malala-tanana atao ny miantso ny laharany tarobia 033 61 081 53 na ny 034 06 634 98.